Nitondran'ny vondrona mapara ny fanehoan-keviny moa izay toedra raha-pirenena amin'izao fotoana izao izay nandritra ny fiaonan'izy ireo tamin'ny mpanao gazety ny tolakandro teo ny fanendrena prime ministre ny fanafoanana ny biraomaritry ny anteny miram-pirenena no isan'ny opana ny fanehoan-kevitra izy ireo. Tsy mieritreritra ny hanao sakana amin'ny fiainam-pirenena ny vondrona politika mapara ary vonona trany amin'ny fampiresahana. Izay no nambaran'ireo mpitarika ity vondrona politika ity raha nanatanteraka valan-dresaka ho am-mpanao gazety androany tolakandro. Raha ny mahakasika ny fanendrena prime ministre dia nisy ny fiaonan'izy ireo tamin'ny solotena amin'ny filoha Hery Rajaonarimampianina izay nentina indrindra nandiniana ny anaran'ny prime ministre. Ary indrindra nitatitra nataonay mikasika an'ireo concertation intelo antaona izay natao miaraka amin'ny avy ao amin'ny présidencen'ny république. Nambarany be sy ny maro zay aiza ho aiza ny misy ny toerana amin'ny fampandiniana amin'ny mikasika ny fanendrena ny prime ministre. Dia positive foana ny positionne mba ho hitan'ny vahoaka hoe tsy ny mapara misy ny blocage, tsy ny mapara ny blocage fa zay dia mipetraka hoe mitady vahaolana fa tsy mametraka olana mihitsy ny mapara amin'ny tombotsoa-pirenena. Ka na misy limogeage na tsy misy limogeage dia mbola vonona foana zay, mbola vonona foana hoe ahoana ny voahana amin'ity zavatra manahirana ny firenena ity. Anisan'ny noresana ihany koa ny resaka biraomaritry ny anteny miram-pirenena. Ho an'ity vondrona ity dia efa napetraka amin'ny paikady entina ialana amin'izany. Raha ny fanazavan'Andriamatoa Tianoka Roberto filoha-hevitry ny anteny miram-pirenena dia misy ny eritreri-dratsy mahakasika ny fandravana ny biraomaritry ny anteny mera satria efa nifanaiky tamin'ny rosoana amin'ny fifidianana daholo ireo solombavam-bahoaka tonga nanatrika amin'ny fivoriana. Amiko aloha dia nanara-dalàna ilay izy, ny antony dia tsotra. Zareo manko mitaky hoe araky ny satria fampiresaka ihany za isamby ao zany dia hoe mitaky an'ilay hoe les statuts sy les règlements intérieurs anay ao zany no les 35 page no hoe tena ny ACC aloha dia zay vao miverenana aty. Mauvaise foi ihany le izy araky ny fieritseretanay azy ary mauvaise guerre ihany satria ny antony tsy afaka manao saisine ny ACC aloha zahay raha tsy tafatsangana ny araky ny lalam-panorenana tsy maintsy ny filohana androm-panjakana no afaka manao saisine ny ACC. Zay aloha dia efa raisonnement anankiray tsy mampitombona an'le izy. Faharoan'izay misy le fiteny vahiny foana hoe nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Zany hoe zany efa nandray anjara zareo, naneka le règlement tao zareo. Dia rehefa tsy naharesy lahatra ny maro anisa zany dia tenenina koa fa tsy mitombona le izy ary fieritseretanay azy zany tsy fahazakana démocratie tsotra zao le izy. Hatreto aloha dia mbola manamafy ny anaran'Andriamatoa Ajaresampa amin'ny vondrona mapara saingy nanamafy izy ireo fa handinika ny anarana efatra izay men'ireo solotena amin'ny filoha-pirenena.